Filerasany ry havana malala ny amin'ny fiaonantsika amin'ity androany ity ary miarapanao mbola tratry ny famonjena, tratry ny fahasoavana ary tratry ny fiadanam-po ihany koa eo ampanarahana izao andiana fampaherezana sy tanterana izao. Tahaka mahazatra dia andesika anondrika ny loha hivavaka hatrany. Raha eo misotranao izahay satria tsy niherinay na nitanjakay no ahafahanay nandalo iny tontolo andro iny fa noho ny fahasoavanao, noho ny fanahinao masina izay mitady-dalana mandrakariva. Eo ihany koa ny famindram-po sy ny famelan-keloka ary tianay mbola angatahana izany mandritra izao fotoana izao dia ny amelanao ny fahotanay sy ny fahadisoanay. Diova vakelika izay ary sasao afa-pahotana tahaka ny nanaovanao an'i Davida fa izay koa ankehitriny ary dia aoka ny teninao mba ho alefanao fanasitranana anay tsiraray avy. Misaotra Tompo satria mivavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao no hanonana izany. Amen. Maro isika dia nahita ny toe-javatra izay nanehoan'i Kristy ny heriny, nanehoany fa izy no mpahary sy mpamorona antsika. Izy no ny avian'ny aina ary izy ny tompo-pahefana satria izy no fiainana. Izy no afaka mibaiko, izy no mana fahefana enina dia hatramin'ny fahafatesana aza. Anao sika dia hijery toe-javatra anankiray indray dia ny fahefan'i Kristy eo amin'ny fanasitranana ny nofo izany. Ao amin'ny Lioka 5 no hojerentsika ka ny andininy 17 sy manaraka no hojerentsika ny amin'izay fa tsy hamaky azy isika fa tonga dia arahantsika tsy toy ny mahazatra isariky ny hariva izany fa tonga dia hidirantsika le izy. Raha somary fitinina kely ny voalaza dia izao. Ny lohateny dia hoe ny nanasitranan Jesosy ny lehilahy anankiray marary ny paralysisa. Izay no lohateny. Dia fantatsika fa raha ho an'izay efa namaky azy io dia mahatsiaro tsara ny tantara fa nisy lehilahy anankiray izay malemy, paralitika izany izy. Izay marary ny paralysisa moa voalaza ny malemy izany, tsy afa-metsika ary nisy ny namany izay niezaka hitondra anazy araka ny faniriany ho eo amin'ny Kristy, nifanesika nefa ny olona. Ary voalaza ao anatin'ny filazantsara any an-toeran-kafa fa tsy nahita hevitra fa tsy nampidina azy avy eny ambony tafontrano ireto namany reto mba ao amin'ny trano anankiray izay fanizina tamin'izany. Ary tamin'izay no nanasitranan'i Kristy azy. Vovela ny elokao hoy Jesosy ary dia nisatra ny sinda be tao anatin'ilay lehilahy tamin'izay fotoana izay. Raha ohatra zany ka raisitsika amin'ny toe-javatra tahaka izao na andeha haka sary an-tsaina ny antsipiriany sasatsasany amin'ity tantara ity sika dia izao no zavatra nisy. Ity lehilahy ity mihitsy no naneriny namany ataovy izay hahatonga aho eo amin'ny Kristy. Dia tavohevitra hoeto eny an-tafontrano dia esory ny tafo dia abidino avy eny. Ary dia notanterahana izany hevitra izany ry havana. Nanaiky ny hahatonga izany ho zava-misy ireto namany. Miara ny salahy zany ry zareo. Dia nihidina avy eny ambony tafony ilay marary ny paralysisa. Ilay fandriana nisy azy zany ampidinina tamin'ny tady mazava ho azy. Gaga ny olona amin'ny toe-javatra ary samy nangina daholy inony ity. Tapaka ny fampaherezana, tapaka ny fampianarana sy ny lahateny izay nataon'i Kristy tamin'izay fotoana izay. Dia nijery azy Jesosy. Fantatry Jesosy ity lehilahy ity. Ary efa nitondra ny farisean-dahatra teo amin'ny feo feritreretany
ny mpamonjy Kristy dia mahalala ny zavatra rehetra mahalala atsika tsy rairay avy ry havana. Ny bebaka izy, ny bebaka ny amin'ny fahotana izy, ary nino ny herin'i Kristy anasitrana azy tamin'izay fotoana izay. Ary ny tany fony fiain'ny faniriana sahady ilay famindram-pon'Andriamanitra mitondra aina tamin'izay fotoana izay. Ry havana, Jesosy dia niteny hoe raha lehilahy, vao vela ny heliko ao. Eo amin'ny Lukas 10:7 no misy izay teny izay. Raha lehilahy, vao vela ny heliko ao. Na eno izay izy satria mare tsara izy dia ny sinda niala tamin'ny fanahin'ity lehilahy ity ny enta mavesatry ny famoiza-po. Satria fa taona maro izy zany no nalemy. Nirotsaka tao amin'ny fanahy ny fiadanana avy amin'ny famelan-keloka. Zay ny teny tononin'i Kristy tamin'izay fotoana izay. Ary lasa mifangiry firiana ranofo. Voaova ny tena manontolo. Ry havana, vao vela heloka ilay mpanota meloka. Sitrana ny aretina malemy teo aminy. Ny ekeny tamin'ny finoana tsotra ny tenin'i Kristy izay nanolotra aina vaovao ho azy. Raha zay ny toe-javatra nisy dia mbola tsy nihetsika teo amin'ny farafara moa izy zany. Satria mbola tsy nahazo mety ny andro mibaiko ny Kristy. Zay ny zavatra tsapany tao anatiny tamin'ny toe-javatra io. Ny zavatra niseho kosa nefa manodidina dia ny olona nankina fa misy toe-tsaina hafa kosa tao anatin'izay dia ny toe-tsain'ireo raby izany izay nangitakitaka ny amin'ny zavatra niseho. Nangitakitaka izy ireo satria ity lehilahy ity dia efa mba nandalo teo aminy ihany. Efa nitady famonjena sy fanampiana. Kanefa tsy nahondry zareo izany. Tsy mba notoanany, tsy mba nomeny fanantenana izy, ary tsy mba nanehoany firaisapoa na dia tsy afaka ny anasitrana ry zareo. Ny zavatra nitenenina dia vao mainka tondra mavesatra ho an'ilay mpanota mila famonjena dia hoe ozona avy amin'Andriamanitra io azonao io satria nanota ianao. Teo anatrehan'ny toe-javatra dia izao. Natahotra izy ireo, ireto rabo reto zany. Fandrao dia ho lasa Jesosy ny hery-miasa mangina tamin'ny vahoaka ary dia nialina, sorena izy ireo ny amin'izy. Ary nanintsiny an' Jesosy mihitsy izy tamin'ny filazany. Jerentsika ny eo amin'ny 1:20 eo amin'ny 1:20 dia tonga dia vakitsika etra nefa 5:20 ny fizotran'ilay tantara. Dia izao no voalaza. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritseriny dia namalika nanao taminy hoe nahoana ianareo no mieritreritra ho am-ponareo? Iza moa no mora kokoa? Ny manao hoe voavela ny heloka sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa, izao milaza aminao hoe mitsangana dia betao ny fandrinao ary modia ny antranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nibeta ny fandriny dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ry havana, nitsangana tamin'ny tongon'ilay lehilahy ary tsapany tao anatiny, nirotsaka nameno lalan-drà ny rà misy aina avao sy manome aina teo amin'ity lehilahy ity ry havana. Nisy olo-toerana ny hoditava izay atatry ny fahafatesana, ny hoditra izay mena mitory fahasalamana. Ry hava-malala, mety mandalo aretina ianao amin'izao fotoana. Mety eo am-pandriny ianao, mety any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny hôpitaly ianao. Manaova fanandramana tahaka ity lehilahy ity. Satria Kristy dia tsy miova ho malitsy an'io ary mandrakizay ka raha nataony tamin'izany dia azony atao manasitrana antsika.
ny amin'ny toe-javatra izay mahazo atsika. Tsy misy afa-tsy ny heriny mamorona no afaka mamerina ny fahasalamana eo amin'ny olona anankiray. Ity tena mety loha ity dia mila ny tenin'i Kristy, mila ny hery mamorona mba hahatonga fahasalamana eo amin'ny fiainantsika. Ilay ny teny dia ary izany, ary ilay nandidy dia nitoetra mafy izany no ny teny fiainana tamin'ilay fanahy maty ny fahadosoana sy fahotana. Eo amin'ny fotoana izay mamparary antsika, eo amin'ny fotoana izay isin'ny aretina, dia tsara mamerina ny fisainantsika, ary eo no fotoana tsara indrindra anehoantsika fihavanana amin'Andriamanitra, ny bebahantsika eo amin'ny Kristy ry havana, mba ahafahantsika mahazo famelan-keloka, manao fanandramana tahaka ity marary ny paralysisa ity. Ny baiko ilay marary ny paralysisa Jesosy hitsangana sy handeha mba ho fantatr'izy ireo fa ny zanak'olona dia manafahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia nataon'i Kristy izany. Nahita fahasitranana ho an'ny fanahiny sy ny vatana tao amin'i Jesosy Kristy ity marary ny paralysisa ity. Ry havana, ain'i Kristy manasitrana antsika. Ny mpitsabo dia mitsabo fotsiny, fa Kristy no manasitrana. Kristy ilay tompon'ny aina no manasitrana. Kristy no mandroaka ny fahalemena, ny paralysisa rehetra izay mahazo ny tena sy ny vatana. Ny zavatra misy dia izao, mipetraka tsara ilay hoe saina sy vatana sy fanahy mifandray tsara ireo. Narahy ny fiverenana ara-batana amin'ny laony ny fanasitranana ny ara-panahy. Ka rehefa niteny Jesosy voavela ny heloka ao, niaraka tamin'izay ho an'ity mpanota mibebaka sy nahatsapa ny fahadosoana ity, dia nisy hery, nisy aina izay nanainga azy tao anatiny tao. Ny fototra retina ho azy masy dia izao, ny vesatry ny ota teo amin'ny fanahiny, ny fitadiavany faniriana tsy mety sasatra ary tsy mety afa-po teo amin'ny fiainany ry havana. Tsy mety mahita fahamavanana izy raha tsy tonga teo amin'ny Kristy ilay mpanasitrana azy. Ary izay koa ny etaetan'ny marary rehetra tokony ho tsapantsika izany ho antsika izay mitsabo sy ny mikarakara, fa izay zavatra ilain'ny marary indrindra eo amin'ilay mpanasitrana ny fanahy. Kristy dia manafahefana amerina amin'ny laony ny amin'ny zavatra miseho amin'ny saina sy vatana sy fanahy. Fantatsika tsara fa mifandroy eo. Rehefa misy olana ny saina dia misy fiantraikany any amin'ny vatana, misy fiantraikany any amin'ny fanahy, dia tahak'izay koa reto roa na ny vatana na ny fanahy. Fantatry Jesosy izany. Ary Jesosy dia miteny ao amin'ny Salamo 3:1, dia izao ny voalaza ny teny: mamela ny helokao rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra Andriamanitra. Eo zany le fifandraisana eo. Noraisin'ity lehilahy anankiray marary ny paralysisa ity izany toe-javatra izany. Lafitiana zany ry havana dia izao no zavatra azontsika resahana ny amin'izy ity. Fanirian'ny olona ny ho salama, ary fanirian'ny marary ny ho sitrana. Tsy misy izay tsy narary sika rehetra ireo, tsy misy izay tsy nahazo ny aretina sika rehetra ireo, ary mahatsapa mangirifiry amin'izany. Dia te ho sitrana ny amin'izay fotoana izay. Eo ny fotoana tokony hanatona antsika n'ilay mpanasitrana, ilay mpame aina sy fahasitranana, dia Jesosy Kristy ry havana. Ny anjaran'ny salama kosa dia izao: ny maneho firaisapo, ny manome fanantenana ho an'ilay marary, ho antsika izay miandro marary, ho antsika izay mikarakara marary. Aza dino maneho teny fampaherezana, fankahirezana izay mitona an'ilay olona ho eo amin'ny Kristy, mitona ny fanantenana ho eo amin'ny Kristy, ahatsapahana fa Jesosy Kristy koa dia mitondra ny aretina rehetra ny amin'izany zavatra izany. Ry havana, ny aretina ranofo dia mafy sy lalipaka, kanefa na dia izany aza dia nositran'ny herin'i Kristy ilay marary ny paralysisa. Ianao koa dia ho ataon'Andriamanitra tahaka izany. Hositran'ny Kristy ianao, hositran'Andriamanitra ianao, tsy hanaitaina ny amin'izany zavatra izany.
ny olana dia izao raha mamikitra mafy amin'ny fahotana isika dia tsy hahita ny fahazavana eo amin'i Kristy. Tsy hahita n'ilay fahasitranana, tsy hahita lerin'i Kristy izay mitondra fanasitranana ho antsika. Ny faniriako amin'ity androany ity dia izao. Ho sitran'ny Kristy ianao. Hibebaka any amin'ny fahadisoana rehetra. Ary ho tenen'i Kristy voavela ny herokao. Dia hitsangana ianao. Ho sitrana. Raha lalana anankiray ho amin'ny fampiasana fanafody moa no lalana ao ilain'i Kristy ho tanterahana. Mbola resantsika eny amin'ny rapitsony amin'izay dia izao. Ahomby ny fampiasana fanafody. Ny fitsaboana rehetra ary dia ho sitrana ianao. Andriamanitra ny hitanao ka mba hiverina amin'ny toe-batana salama indray. Amen. Andriamanitra ranay izay rain'ny fiainana, tompon'ny fiainana any an-danitra. Misaotranao ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay. Ilay mpanasitrana, ilay tsy miova maro anio ary mandrakizay. Omeo ny firaisam-po izay marary, omeo fahateny ampahery sy amin'ny fanantenana ho azy ireo. Ary aoka mba ho jerena fomba manokana ny fo izay miandrandra fanasitranana avy aminao Andriamanitra. Dia aoka ny voninahitra hatrany izy eo amin'ny fanasitranana ny nofo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanona izany vavaka izany. Vitahina amin'ity alina ity. Sotra ray eo. Amen.